abadoana sy avendranana no mampahantra ny gasy. Tsisy fanazavana hafa, tsisy oalaoala, tsisy inana zany antony makatsy makaroa, tsisy afa-tsy avendranana. Fa le miarabantsika rehetra indray mpanaraka ny chaîne YouTube vaovao malagasy. Ny vaovao mahakasikasiky ny raharaham-pirenena no bosibosina mifokafokanao zaraizaraitsika eto, fa indrindraindrindra mahakasiky ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny. Mandeha miparitaka manko zao ny vaovao amin'ny réseaux sociaux mahakasiky ny filaharana Madagasikara am'izay les pays les plus pauvres en proportion de la population am'izao fotoana izao ty. Tsisy tsy hanao hevitra mahakasiky nyty raharaha ity. Etsy andany manko i Mike na Théora Gotovao naneho hevitra fa hoe tratra ihany izy ny voalohany amin'ny farany, ary ihany koa ikotra ray Mahitsiambo amin'ity fandrana malagasy ty, ary mbola nanamafy ary mbola nampiny fa hoe tondrona ary bato izy atsika malagasy. Ary andao ary ho jerentsika amin'ny Google fa hoe tena marina tokoa ve ty sa izy hoe mampiesina amin'ny réseaux sociaux na Facebook izay. Ny jerentsika manko les pays les plus pauvres en proportion de la population zay de io no mipitra eto. Voalohany dia Madagascar 75,2% en situation de pauvreté absolue. Faharoa Somalie 70,7% en situation de pauvreté absolue. Fahatelo Malawi 70,1%. Fahaefatra République démocratique du Congo 69,7%. Ary ny fahadimy Soudan du Sud 67,3%. Ary ny fahaenina Burundi 65,1%. Ary ny fahafito Mozambique 64,6%. Ary ny fahavalo République centrafricaine 61,9%. Ary ny fahasivy Zambie 61,4%. Ary farany kosa numéro 10 Rwanda 52% en situation de pauvreté absolue. Zay no vaovao maresaka amin'izao fotoana izao, nefa itsandana ireto mpitondra fanjakana fa indrindra ireto mpanaraka ny filohampirenena Andry ty, moa ve hitanareo ity vaovao maresaka amin'ny réseaux sociaux na mahakasika amin'ny ankapobeny ny fiainam-bahoaka. Ary vahoaka ne raha tena marina efa mahatsapy, ary fa indrindra ihany koa reto mpitondra fanjakana reto fa mody fanina tsapany zareo ny fijalian'ny vahoaka, ary tena mijaly ny vahoaka. Izany indrindra ne no mahatonga ny vahoaka nandeha niazakazaka ny fidy ireto mahaleo tena na indépendant ireto e. Ary am'izao fotoana izao moa moko nitsobadika namadika na vahoaka indray ireto solombavam-bahoaka ireto izay tsy manana hazon-dambosina, ary tsy tsapany reto solombavam-bahoaka reto ve fa hoe nareo dia mahaleo tena zay, tokony ho neutre nareo na tsy handeha aty na tsy handeha ary. Moa ve ny fampandrosoana dia natokana ho an'ny volam-bahoaka ne io vola io fa tsy vola avy any am-posiny Andradjoely. Zay tokony ho tsapa ireto solombavam-bahoaka reto, satria miparitaka ny hevitra sy teny fa hoe raha ohatra izy zareo tsy miaraka fitondram-panjakana dia tsy handroso mihitsy ny firenentsika. Mandroso ve izy am'izao fotoana izao aloha? Jereo no filaharany Madagasikara. Mandroso ve ny firenentsika na dia miaraka amin'ny fitondram-panjakana Andradjoely na dia tsy miaraka aminy amin'izao filaharana izao voalohany izao? Eo teny izay no atsapana no ahafantarana fa hoe reto solombavam-bahoaka dia tsy manana hazon-dambosina. Io fampandrosoana amin'ny distrika isaky ny maneran'ny Madagasikara io dia misy budget ao, misy zavatra lamindamina ao, fa tsy hoe raha tsy miaraka amin'ny Andradjoely anao dia tsy hahazo fanampiana na tsy hahazo vola. Fa nga izy io vola ny abany, volam-bahoaka, zany tokony ao anatin'ny saina reto député reto hoe volam-bahoaka ty zavatra ty, fa tsy zay tiany filohampirenena Andradjoely atao no atao, fa zay tiany vahoaka izay nifidy ahy. Raha ao zany zavatra zany, ao zany hoe fitsingerenan'ny saina zany hoe volam-bahoaka no ny karamanay, ary volam-bahoaka ihany koa no ahodina eto, fa tsy vola ny Andradjoely avy any am-posiny no hatao, no izy misafidy na izy koa miteny hoe zao natao zao natao. Zany ane no tsy mahamety ny fitondram-panjakana ty, izay tiana atao no atao, fa tsy zay mifanentanentana amin'ilay vahoaka. Ity no mety amin'ny vahoaka dia ity no tokony atao. Fa am'izao fotoana izao dia hoe ity no mety amiko filohampirenena Andradjoely dia tsy maintsy ity no atao, na io mety na io tsy mety. Ka zany mahatonga saina nareo vahoaka. Fahitantsika zao ny solombavam-bahoaka zay nifidintsika tsy manana hazon-dambosina. Zany hoe miankina amin'ny Andradjoely zany ny vola izay hampihodina amin'ny distrika io, fa tsy miankina amin'le
inona marina moa ny rafitra na zavatra tokony hoenty amin'ilay vahoaka mifanentana amin'ny zavatra amponina na amin'ny fokotany na amin'ny commune amin'ny district izay nahalany anao. Tsy de valapatra tsika fa reto manko misy faneho-kevitra nataon'ny koto izay manamafy ary manamafy ihany koa zavatra tenenitsika zay fa hoe bady ny malagasy raha mbola hanaraka ny ireto fitondram-panjakana ireto fanehon'ny filaharana Madagasikara am'izao andeha ataontsika hoe tsy am'izao zao laharana voalohany fa io filaharana Madagasikara fahantrana Madagasikara io ny tsy niala tamin'ny numéro 1 jusqu'à 10 numéro 3 numéro 5 numéro 8 tsy miakatra fa eo ihany jusqu'au vina firitaona 2000 firitsika ty mba hiakatra ataontsika hoe faraka amin'ny folo na roa amin'ny folo na faharoapolo zao mbola izy foana tsisy ravatra miova ka mampametra-panontaniana manko ireto mpanohana ireto fitondram-panjakana reto raha miteny izahay hoe tsy mamely ity fitondram-panjakana ity par rapport amin'ilay fitondrana teo aloha de hoe ny mpanohitra hono ary ireo mpanohana fitondram-panjakana reto tia tena hono teo amin'ny fitondrana Ravalomanana amin'izao fotoana izao ty hoe tsy tia tena ve io filompirenena Andry Rajoelina amin'izao fotoana izao io matoa izy te hifikitra amin'ny fitondram-panjakana ary hamboatra lalàna mba hifikitra eo tia tena ve zany sa tsy tia tena ary manao monopole misy olona miaraka aminy ary hitatsika izy miaraka amin'ny vazaha rehetrarehetra ty ary misy ihany koa no ao ambadikiny ao tia tena ve io sa tsy tia tena mampetraka zao fanontaniantsika fa hoe nisy mpitondra teo aloha de hoe tia tena fa amin'izao fotoana izao zany tianiza ko izay no zava-misy marina eto amin'ny tany sy firenentsika reto misy video tapatapany izay faneho-kevitra kely nataon'ny Koto Laimaitsambo raha ny gasy izy de tena bado fa io tsy gasy rehetrarehetra tompoko lahy sy tompoko vavy ialana tsiny fa misy olona mbola tsy tonga saina reny natao hoe bado ary mbola manaraka ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao izay efa tsy mamely izay vahoaka fiainam-bahoaka mirokorosofana jerentsika filaharana teo zay no mampiteny any vahoaka rehetrarehetra mampiteny antsika rehetrarehetra izay fa tsy hoe ny vahoaka malagasy rehetrarehetra tompoko le bado fa izay vahoaka izay mbola tsy tonga saina manaraka nyity fitondram-panjakana ity no mahatonga anay manentana miteny avy hatrany hoe izao no tsy mety izao no tokony atao ary izao no mety koa izay no ela tompoko lahy sy tompoko vavy azadino hatrany miabonena aminao zay aminao commentaire afahantsika matsara zavatra izay abadona sy avendranana no mampahantra ny gasy tsisy fanazavana hafa tsisy walaoala tsisy inana zany antony makatsy makaroa tsisy afa-tsy avendranana tsisy afa-tsy abadona indrindra fa ireo mpanao politika zay inana zany mitondra ny gasy raisiko ohatra na ataoko fampitana androany ny abadony gasy mihoatra amin'ny vazaha raisiko fotsiny ny fifidianana député farany teo anaprofona vaingana hoe bado ny gasy sady vendrana ny gasy indrindra fa ny mpitondra any Madagasikara ny bado daholy de zay mampahantra zany mety hotapahana ny tendako mety enjehana tsy firina basy fa ho azavaiko fa tsisy azo laviny zany avendranana tanteraka za tsy raha ny député za tsy mahazo tikena carburant za tsy mahazo katikata tsy ampahinana zany fa le gasy tsy anaiky an'izany mihitsy ny gasy fa izy teo député izy tsy hainy amaniny reto gasy 30 millions voalohany fahatrany raha-tany zao tsy hainy amaniny zany fa naza izy zany mahazo député iny izy akaiky ny Rajoelina zay teniko hoe bado ny gasy vendrana ny gasy fa ny résultat ny fitondrany Rajoelina catastrophique efa teniko ohatrinona ny lasantsy tamin'ny 2018 ohatrinona ny lasantsy am'izao ohatrinona ny lafarina tamin'ny 2018 ohatrinona ny lafarina am'izao ohatrinona ny vidim-bary tamin'ny 2018 ohatrinona ny vidim-bary am'izao ohatrinona ny ariary ny oatra amin'ny euro tamin'ny 2018 ohatrinona ny ariary am'izao fotoana izao de fa hita zao fa tsy mamely Rajoelina efa hita zao fa inao zany potika firenena ny arem-pirenena mivoaka ny bois de rose ny marquis ny volamena tanterina i mivoaka Madagasikara io hitatsika zany fatatsika zany danger ho an'ny Madagasikara Rajoelina fa le député le olona tokony tompona andraikitra isolo vava mivoaka ny azo ny jerena ny télé personnel ny jerena
lasa ny amin'ny fokotany ketretrany mangala bato tsy mangala raha ohatra fa zay tena hoe nisy alabato tao amin'ny anatao de lasa zaza ny lasa gadrainy satria lany zao fa lalatina ny teny hoe ao amin'ny ACC dia minao zany manova ny résultat ao amin'ny CENI zany misy fangalaram-bato ao amin'ny ACC zany ireo izy moa raha manana honoré reo sy iza koa le raga amin'ny CENI reny tsy mijery hoe tombotsoa ny gasy telopolo tapitrisa mijereny fa akamany ratsoelona mahazo vola amin'ny ratsoelona izy de ataony avadiny rehetrarehetra io zay teniko hoe zay mahavendrana ny gasy ary tsy magaka raha mahantra bado ny olona nao ve inao zany tsara avy panorenana diamètre inao zany valany résultat sy angalarana inao mba atokisan'ireo vahoaka reo io ACC rehetrarehetra io inao tompon'andraikitra voalohany amin'ny avy am-pirenena ahoana ny zanaky ny malagasy ahoana rehetra tsy rahany io fa ny andrazy zany akamany le de zay ny frantsay miady ny rehetrarehetra de ny tena nasokiana tamin'ny fifidianana tao Madagasikara de ireto indépendant reto mpamadika vahoaka reo mpamadika tanindrazana reo reo satria inona ny antony raha ohatra ka anoana ny ratsoelina izy zara atran'ny voalohany de fa ny tena anoana ny ratsoelina zay ok ry zareo za député anoana ratsoelina de niaraka tamin'ny Herimara izy de ok tsy koa zany de anjara vahoaka mifidy hoe anoana ny ratsoelina izy na de zay tsy fidelisany fa nzara ataondralahy nanao fitaka fa mitambahoaka nataon'ireo ino moa zany député hoe indépendance zao indépendance zany ane ka maleo teny tsisy hoe anoana ny ratsoelina zany tsisy an'izany fa maleo tena ary mampaleo tena anazy ny fidiana ny vahoaka any lisany le député maha indépendant lisany fa raha fantatry ny vahoaka amin'ny circonstance misy any lisany sy mifidy any lisany hoe hifidy ny ratsoelina anoana ny ratsoelina lisany tsisy mifidy fa zao ary tena teo mahavendrana ny gasy de fiera be zareo reto ina moa zany aiza misy teo tsy mena mianatra akory sy vendrana tsy ohatrehatra hoe le tombotsoa ny vahoaka le firenena le vahoaka telopolo tapitrisa tokony jerena fa tsy ty tena carburant zay le mabado ny gasy reto mpamadika tanindrazany reto mpamadika mamitaka ny vahoaka ny fidany zalahy mbola voalany izy tonga zay anoana ratsoelina zay ina moa nanoana ny lany ratsoelina jereo lany fijaniny ny vahoaka jereo lany ino fahatany vahoaka ny olona vahoaka matoky lahy mataony fidy lahy de fitala lahy satria lahy nahazo firy miliara nahazo lahy tany ary tala lahy firy miliara de ny zanaky lahy ny zanaky lisan'ireo iaina amin'ny firenena ohatranao na zanaky lisan'ireo reo zalahy ino moa zany manao falambarana reo mpamita vahoaka reo zay le mahavendra anazy tsy mijery mihitsy hoe vahoaka ne nametraka ino amy responsabilité amiko hoe tombotsoa amin'ny vahoaka ne nijereko fa tsy mijery an'izany reo zay tenako hoe mabady ny gasy mihoatra ny vazaha tsy mijery an'izany reo fa ny anazy tombotsoany firy miliara ny azon'ireo reo mbola misy mitsikitsiky reo tsy mianatra reo tsy mianatra mihitsy zany miona amin'ny vahoaka ny fidiny zareo reo na de fitana le vahoaka tsy mianatra satria ny ino zany ny gasy mbola tsy manana an'izay itika zay reo ity voaloha lalana am'izany matony olona mifidy anareo de satria tsy mirevy Herimara ny vahoaka tsy tia Herimara ny vahoaka fa nareo indépendant fidianana anareo manino nareo miditra Herimara indray rehefa lany tsisy etika mihitsy tsisy moa zany conscience mihitsy tsy misaina mihitsy reo zalahy reo fitahany vahoaka hoe mity manao indépendant izy de fa izy makany amy ratsoelina reo mpamita vahoaka reo kivy gasikara ery gasikara mba misy olona vaovao mba misy tanora maromaro latsaka député ao hoe mba hanova zavatra le izy le tsy hoe tsy fitiavana ratsoelina fa ny résultat izy zany afaky resaka amiko hoe mandroso Madagasikara ny any ratsoelina izy zany afaky resaka amiko afaka manao débat androany efa nanao débat tamiko Paul Rabary fa iny izy Nemanina iny satria tsy azony defandevana mihitsy ny ina moa zany ny bilany any ratsoelina zay na tonga ny Paul Rabary ny ampangony teto tamin'ny débat tamiko ka izy mbola afaky resaka amiko hoe ratsoelina tokony toanana fa de zao anaovana laparenana ny zalahy reo
Itsanon'ny Rajoelina mandrapahafaty eo. Itsanon'ny Rajoelina mandrapahafaty eo. Ireo